tontolon'ny finoana nisan'ny masina ho an'ny mpino kristianina ny toerana izay misy ny taolam-balon' Jesosy Kristy avy ao amin'ny fiangonana Saint-Sépulcre ao a Jérusalem ao no misy an'izany toelam-balon'ny Jesosy Kristy izany. Ny amin'izao fotoana izao ny zava-mitranga zany dia misy ny fanamboarana atao eo anatin'izany toerana nametrahan'ny taolam-balo zany ary dia novoaina izany toerana izany ary misy ny tsara ho fantatra ho an'ny mpino kristianina indrindra fa ny mino izay mametraka ho zava-dehibe ny makasika azy ity fanazavana. Voalohany atao anatin'ny taonjato maromaro zao nanokatra ny fasan'i Jesosy Kristy ireo siantifika tamin'ny alarobia lasa teo no voalaza fa nitrangan'izany tao amin'ny fiangonana Saint-Sépulcre tany amin'ny tanàna ny Jerusalem. Araka ny fantatra dia efa 570 taona ity fasana ity no nrakofana tamin'ny vato marbre. Siantifika grika no nomena andraikitra natotosa izany asa fanavaozana izany ka nanala ny plaka izay nanarona ilay toerana voalaza fa fasan'i Jesosy. Nanatrika izany fotoana manatantara izany moa ny lehibe ny grika orthodoxe ny Jerusalem, ny custode ny tanomasina, ireo solotena ny vondrona latina ary ireo moanina copte, pretra armeniana ary mpikambana hafa ao amin'ireo vondrona misa enina izay samy manana foibe any amin'ny toerana. Ity no toerana lisan'ny masina indrindra ho an'ireo mpino kristianina. Gaga izahay tamin'ny nahita hoe maro dia maro tokoa ireo singa izay nanamafisana an'ilay plaque araka ny fijoroana vavolombelona nataon'ny Frederick Ebert, archéologue eo amin'ny National Geographic Society. Ho lava dia ho lava ho izy ny fanadihadiana saingy ny mahafaly anay dia ny mahita ilay vato marin-drano izay araka ny tantara nametrahana ny vatan'i Kristy.